Serge Bettelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Nivava. Nahazo fahafana vonjomaika i Jeannot Randriamanana araka ny fanapahan-kevitry ny fitsarana. Ary 14 Jona izao ny fotoan'ny fitsarana, tsy mitombina ny vesatra hanenjehana azy ho ny mpisolo vava. Ireo firaisamonim-pirenena ihany koa mitaky ny anafahana madiodio ity lanceur d'alerte ity. Natomboka tamin'ny fomba ofisialy androany ny asa fanamboarana ny tetezana an-tsapazana sy mangoro amin'ny lalam-pirenena faharoa. Raha ny fidinana nataon'ny filohan'ny repoblika tany amin'ny faritra loatra mangoro. Tafiditra anatin'ny fiaraha-miasa amin'ny Madagasikara sy ny fanjakana Japoney ny fametrahana ny vodi-drafitr'asa. Nandritra ny fivoriana azo ny be sy ny manonatrehana natokana andinihana ny volavolan-dalàna. Ho fankatoavana ny tetika asa prioritairement no nanararaotan'ireo solombavambahoaka ny fangatahana izy ireo ny fivoriana mikatitrano. Ankoatra ny feo mandeha mahakasika ny fitsipaham-pitokisana ny birao maharitra. Maro ny teboka ilaina ny fifampiresahana eo amin'ny samy solombavambahoaka. Tafiakatra Voroeny raha ampitahina ny teo alohany kapoaka ny vary any amin'ny distrika ny Betroka amin'izao fotoana hoy ireo mponina. Amin'ny fiainan'ny famokarana noho ny fiovaovan'ny toetrandro, indrindra ny ahitany tao anatin'ny telotona no antony iray lehibe. Antsoava araka izany no ataon'ireo mponina amin'ny fitondram-panjakana nampy azy ireo. Maresaka iraisan'ny pirenena tanterahana any Abidjan Côte d'Ivoire ny COP15. Fionan'izay ahitana ny fandraisana anjaran'ireo firenena aty Afrika. Ireo solotenan'ny firaisamonim-pirenena sy ny tsy miankina misehatra anatin'ny fiovaovan'ny toetrandro sy ny haintany eraka izao tontolo izao. Tonga soa indray ato anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy amin'ity alina ity. Tena ny arahaba ho mba hampiraritso tombo kilasy tovovavy, asaiko ampanajana ihany koa ianao hanaraka izany hatramin'ny farany. Raha Jeannot Randriamanana avy hatrany ho isantarana ny fampahalalam-baovao. Nahazo fahafahana vonjomaika ny tenany araka ny fanapahan-kevitry ny fitsarana androany ary ny 14 Jona izao. Ny fotoan'ny fitsarana tsy mitombina ny vesatra hanenjehana azy ho ny mpisolo vava. Ireo firaisamonim-pirenena ihany koa mitaky ny anafahana madiodio ity lanceur d'alerte ity. Onona saina. Nomeny ny fitsarana fahafahana vonjomaika androany Jeannot Randriamanana rehefa notanana amponja 2 volana mahery. Naembotra ho amin'ny 14 volana Jona izao indray ny fotoam-pitsarana. Fanohany fangatana nataon'ny mpisolo vava ny mpitory. Fanemorana dia niembotra ny raharaha amin'ny 14 volana Jona ho avy izao. Eo anatrehan'izay kosa ny mpisolo vava ny Jeannot Randriamanana satria voatazona any am-poza izy dia nitondra ny fangatahana fahafahana vonjomaika noho ny antony maro-potitra. Ka dia nankatoavin'ny fitsarana izany fangatahana fahafahana vonjomaika izany ka dia nisitraka an'izay fahafahana vonjomaika izay ny tenany mandra-pahatongavan'ny fitsarana amin'ny 14 volana ambony. Mino sy matoky koa izahay fa tsara araka ny lalàna sy ny antotan-taratafinady ary ny fandaharana ambava araka ny tokony izy indray eo fitsarana io amin'ny fotoana izay voatondro. Isaorana sy ankasitrana moa ireo namana sy ny mpiara-miasa, indrindra moa fa ny mpiaro ny zon'olombelona manerana ny izao tontolo izao tamin'ny fanohagnana. Taorin'izao fahafahany vonjomaika izao nitondra ny teny fisaorana ho andreo rehetra nanohana azy Jeannot Randriamanana. Nisaorany tamin'izany International Démocrate Centriste IDC-CDI, ny Amnesty International, ny Transparency International, ny CRADOI, ny OIDESCM ary ireo ao anatiny antoko malagasy miara-miainga. Eo ihany koa ny mpisolo vava azy Maître Coco. Androany nitondra teny fisaorana ho andreo firaisamonim-pirenena tamin'ny fanohanana ny Jeannot Randriamanana ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miara-miainga Ajo Andriananarivelo tao amin'ny tambazotra serasera Twitter. Fanagadrana tsy ara-drary no nahazo ity mpiaro ny zon'olombelona ity izay mpikambana eo anivon'ny tanora malagasy miara-miainga ny International Démocratique Centriste na ny IDC-CDI
Ity raharaha ity izay firaisamonim-pirenena maro na eto an-toerana na any ivelany no manaraka azy akaiky toy ny Transparency International, Initiative Madagascar, ny Amnesty International ary ny Gradoi. Fahafahana madidio io no takin'ireo fiarahamonim-pirenena amin'ity raharaha ity. Tokony hahafahana madiodio mihitsy satria rehefa tena zoina ny fototra ifaharan'ilay fitoriana dia tsisy mitombona daholo. Tena hoe nanao ny asany amin'ny mampiaro ny zon'olombelona azy izy, nanao ny asany amin'ny mampapanino lakolosy azy izy. Zavatra misy eto amintsika dia izao, rehefa voahentsika ohatran'izao ilay olona dia omena sazy miantona na dia efa hita mazava aza fa tsy tompona andraikitra amin'ilay fanenjehana natao, fa ilay sazy miantona lasa sanatria natao ho fanerena sy fanerena kolaka an'ireo olon'ireo tsy hanao an'izay asa fiarovana zon'olombelona izay tsony, tsy hanao an'izay asa fampanenoana lakolosy izay tsony satria na tiana na tsy tiana dia mahatsiaro foana izy hoe mbola miantona eo ambony lohany eo ilay sazy, tsy afaka mihetsika izy, tsy afaka miteny izy, tsy afaka manao an'izay, tsy afaka maneho hevitra araka ny tokony ho izy tsony. Eo ampamola volana ny loi sur la protection des défenseurs des droits de l'homme et des lanceurs d'alerte iarovana mpiarana zon'olombelona sy mpampaneno lakolosy ireo firaisamonim-pirenena ankehitriny izay toanany ireo mpiara-mombona antoka vahiny. Tolo-dalàna izay vonaina andalo eny amin'ny antenimehera amin'ny fivoriana ara-pitonina faharoa. Io lalàna io dia mifantoka manokana amin'izay hoe zo sy andraikitry ny mpiaro zon'olombelona sy mpampaneno lakolosy izay. Io dia mifantoka amin'ny lalàna iraisam-pirenena maromaro dia niraisina tamin'ireny sy niraisina tamin'ny lalàna eto an-toerana sy niraisina tamin'ny ataontsika hoe bonne pratique internationale zany no nentina nandrafetana izay lalàna izay satria hita fa tena ilaina antenaina fa olanin'ny eny amin'ny Assemblée nationale amin'ity session parlementaire manaraka ity satria tena ilaina ireo mba ahafahan'ireo olona ireo manatanteraka ny asany araka ny tokony ho izy, tsy misy tsakatsakana nefa koa tsy hoe amin'ny fomba baranana. Tsy ivona fisandohana asa, fanalana baraka olom-panjakana sy olom-boafidy, fanairana amin'ny tsy fahaiza mitantana sy ny fanodikodinana ireo mpitondra fanjakana sasana, ny fanampiana tokony ho an'ny traboana fokatry ny fandalovan'ny rivotoza-Batsiray sy Eminaty no isan'ny vesatra anenjehana ny Randriamanana Janot. Ny roa martsa lasa teo no nisy ny fitsarana ary nahiditra-ponja avy hatrany ny tenany. 15 andro taorian'io, ny 17 martsa no namoaka didy ny fitsarana ambaratonga voalohany tany Mananjary izay nilaza fa migadra roa taona i Randriamanana Janot. Napaikatra ny rahateny amin'ny fitsarana ambony fianaratsoa nefa ny mpisolo vavazy ka izao nazo fahafahana fonjomaika androany izao ity mpampianatra mpisehatra amin'ny fiarovana ny zon'olombelona ary lanceur d'alerte ity ary amin'ny 14 jona ho avy izao indray no fotoam-pitsarana manaraka. Fanatomboka tamin'ny fomba ofisialy androany ny asa fanamboarana ny tetezana anjapazana sy ny tetezana mangoro amin'ny lalam-pirenena faharoa raha ny fidinina nataon'ny filohan'ny repoblika tany amin'ny fatra aloatra mangoro. Tafiditra anatin'ny fiara-miasa amin'ny Madagasikara sy ny fanjakana Japoney ny fametrahana ny vodi-drafitrasa izay natao ho fanatsarana ny fifamezivezeny ireo mpampiasa ny lalam-pirenena ihany koa. Abraham Randriamanana. Tany amin'ny faritra loatra mangoro androany ny nanatanterahany filohan'ny repoblika ny fidinana ifotony. Nisatana izany ny fanombohana tamin'ny fomba ofisialy ny asa fanamboarana sy ny fanavaozana ny tetezana antsapazana sy ny tetezana mangoro amin'ny lalam-pirenena faharoa. Fa matsimbola mitentina zato sy 7,000 tapitrisa ariary avy amin'ny governemanta Japoney tamin'ny alalan'ny Shikana ahafahana nanao ity asa fanamboarana ity raha nambaran'ny tompona andraikitra. Natao izany ho fampiroboroboana ny faritra loatra mangoro sy ny fanatsarana ny lalam-pirenena. Manandanja lehibe ny tetikasa izay ataontsika eto androany. Satria ireo tetezana roa ireo izay efa hitantsika ato ambadika aty moa zany dia efa tamin'ny andron'ny fanjanahantany no natao zao tetezana izao, sady efa antitra, efa marefo ka mila soloana zavatra matanjaka, zavatra mavitrika. Iza tokoa moa tsy mitaraina ny faratsiny'ity lalana pirenena faharoa ity noho ny fifamezivezeny ny entana rehetrarehetra. Ny fitaterana ny solika zany tsy tokony mandeha amin'io lalana io. Ny fitaterana ny vy tsy tokony mandeha amin'io lalana io. Ny fitaterana ny vary ny siramamy izay mitombo hatrany ny charge hoentin'ireo camion ka na amboaritsika foana io dia ho potika foana. Hatramin'ny taona 2024 ny asa fanamboarana ireto tetezana ireto raha nambaran'ny tompona andraikitra. Nanamafy ny filoha nandritra ny lahateny nataony fa isan'ireo lahara-pahamehana ho an'ny fitondram-panjakana ankehitriny ny fanamboarana ny autoroute mampitohy an'ny Toamasina sy Antananarivo.
Nanatrika ny fanombohana ny asa fanamboarana ny tetezana ny tsapazina sy mangoro androany ny masoivon'ny Japon sy ny tompona andraikitra eo anivon'ny JICA. Taorian'izay, nanokana ny fitarian-drano vaovao tao amin'ny faritra atsimo andrefany farinina loatra ny filoha. Ity foto-drafitrasa ity izay anondraka tanimbary mirefy 1 alina hektara. Fa raha mikasika fanodikodinam-bola ny tapitrisa ny dolara maro no notoriany Zozar Boka, izay mpandrara malagasy tompona orinasa maro any orinasa Symbion, izay misehatra amin'ny fanavaozana ny centrale électrique Anjirama ao Mandriseza amin'izao fotoana izao, araka ny navoaka ny gazety iray ao Afrika Atsimo ny Daily Maverick, eny anivon'ny fitsarana any New York io raha io amin'izao fotoana izao. Mianta Randriana Ivo. Eny anivon'ny fitsarana ny New York amin'izao fotoana izao ny raharaha fanodikodinam-bola mahavoaroroy ny orinasa Symbion, araka ny navoaka ny Daily Maverick, gazety miseho Afrika Atsimo. Zozar Boka izay mpandrara, mpampiasa vola ary tompona orinasa maro tahaka ny Vision Indian Ocean sy Vimaril Estates Searle no nitory ny tompon'ny orinasa Symbion rehefa nisy ny fandefasana vola tsy mazava nataon'ny tompon'ny orinasa ity. Taona maro lasa tany aloha iverenana taorian'ny fionan'ny Zozar Boka sy ny tompon'ny orinasa Symbion, nanapa-kevitra ny hiara asa ary niditra ho isan'ny mpampiasa vola amin'ny fanavaozana ny centrale électrique ao Mandriseza miaraka amin'ny Symbion i Zozar Boka. Teo anelanelan'ny taona 17 sy ny volana febroary 2024. Fantatra fa nandefa vola mandina ny 5 tapitrisa dolara amin'ny orinasa maromaro, isan'izany ny orinasa Symbion Power Service US sy ny Symbion Power Holdings LLC, ny tompon'ny Symbion. Nataony antsokosoko io vola nalefany io ary tsy nampahafantariny tamin'ny Vio tao anatin'ny rapport financier izay nalefany tany. Nivadika nefa ny zavanseho satria nalefany tsy naindray tany amin'ny Vio ireo rapport financier tena izy, araka ny nambaran'ny gazety Daily Maverick. Taorian'ny fanadihadiana natao taminy, araka ny nambaran'ilay gazety mivoaka ao Afrika Atsimo hatrany, niaiky ny fisiany fandefasana vola nataony io i Paul Inks izay mpitantana ny groupe Symbion, nolazainy tamin'izay fa noentina nandoavana ny vola tokony efaina maro tahaka ny hofan'ny trano no nampiasain'ny vola. Taorian'izay nitakiny amerenany io vola io ny tompon'ny Vio Sivima Zozar Boka ary izao niakatra raharaham-pitsarana New York izao ny raharaha. Votoatin'ny fitoriana ilay fanodikodinam-bola nisy. Isan'ny tokony nosahan'ny Symbion ny fanavaozana ny centrale électrique Mandriseza. Tsy mbola vita ny fanavaozana azy io hatreto raha tokany taona 2024 no tokony namitana azy taorian'ny fangatahana fanemorana izany nataony tompon'ny Symbion. Ny volana febroary 2024 no vidin'ny filateksan'ny Symbion Power izay mamokatra 40 megawatts ary nampiakarina hatrany amin'ny 1900 megawatts ny famokarana izay afaka mamaly ny 700 ny filana herinaratra eto amintsika. Araka ny antota taratasy ara-pitsarana, isan'ny fanadihadiana mandeha amin'izao fotoana izao ary anaovan'ireo orinasa samihafa fikarohana ny mety nisina fangalaram-bola ny tapitrisan'ny dolara maro nataon'ny Symbion tamin'ity centrale électrique etsy Mandriseza ity, tamin'ny alalan'ny tetikasa fanavaozana azy izay tokony noentina nanatsarana ny famatsiana herinaratra teto Antananarivo renivohitra. Araka io loharanom-baovao avy ao Afrika Atsimo hatrany, orinasa anatin'ny liquidation judiciaire amin'izao fotoana izao i Symbion. Niezaka nanka fanazavana tamin'ny Andriamatoa Zozar Boka androany ny mpanao gazety saingy nambara ny tompona andraikitra eo anivon'ny Vima fa efa lasa ny fangatahana ary eo ampiandrasana ny valiny izany ankehitriny. Tsy namaly ny mpanao gazety ny Daily Maverick kosa ny tompon'ny Symbion raha nanontany ny mpanao gazetin'izy ireo. Voaroiroy amin'ny raharaha mikasika ny tetikasa maro ny Symbion, anisan'izany ny ao Tanzania sy any Afghanistan. Izay ny makasika ny raharaha Symbion iny izay hoezahana hoentina aminao eto amin'ny fampahalalam-baovao hatrany arakaraka ny fahazonany fanampim-baovao momba izay fa hoeny tsimbazazy isika anatin'ity vaovao manaraka ity. Ahemitra amin'ny fotoana tsy mbola voafaritra ny fandinihana ny volavolan-dalàna ho fankatoavana ny fampindramam-bola momba ny tetikasa Prirtem 1. Antony goavana ny tsy fanatrihan'ireo tompon'andraikitra teo anivon'ny ministera voakasika ny Asambomera mandidina ny tetikasa izay isan'ny ANDB amin'ny famatsiana herinaratra eto Madagasikara. Fanadihadiana. Androany 10 volana May no tokony hoentina teo anoloan'ny solombavam-bahoaka ny volavolan-dalàna aotra 9 bara 2 sy 4
ny 12 desambra araiky amby 2024 ho fankatoavana ny fampindramam-bola momba ny tetikasa Prertem 1 na ny projet de renforcement et d'interconnexion des réseaux de transport d'énergie électrique. Raha ny fanazavana momba izany nanomboka ny asam-boamiera no efa tsy tonga teny an-toerana ny tompon'andraikitra avy amin'ny ministera voakasika ka antony fampiakarapeo. Tsika moa hanao sy amindreo sareo manao sy amintsika nagnino izay raha mandalo ato le feriady resaky volavolany eto volanan'ny fitondrana laniny assemblée ato ane tsy migokan'io région melaky nefa zahay avy aty firy andro zay vao avy andala fa tsy raha afagnadala olo sanatria vola miaro raha atao ty fa raha rahampirenena tsy afaka kosa hoe zavatra efa ndiniso vavam-bahoaka no mila présence ny technicien ao anatin'ny travaux de commission zareo no tokony présent dia mangataka ny fanemorana an'ity zavatra ty zany ny tenanay satria tsy dikany andiniantsika tsotra. Telo ny ministera voakasika mivantana ny tetikasa ka isan'izany ny ministera ny angovo, ny toe-karena ary ny fitantanana sy ny famantarana ny toetry ny andro. Ankoatra ny fanamaivanan'izy ireo ireo solombavam-bahoaka, midika ho tsy fanomezan-danja ny tetikasa Prertem izany, isan'ny NDB amin'ny famatsiana herinaratra eto Madagasikara ny tsy fahatongavan'izy ireo. Hoy ny mpampangateny voamiera ny fitantanam-bola sy ny teti-bola eo anivon'ny anteny mera-pirenena. Maro zay tonga tao na dia ratsinainy ary satria ny fotoanantsika nandray tokony tsy miasa ny ratsinainy fa ratsinainy tonga tao tonga maraina misy avany alavitra avany manjakandrina mainty rano tonga namonjy an'izy tao tsy nisy na teknisianina na ray aby dia rehefa natsona ny teknisianina dia ho avy fa mbola tsy tonga ihany tsy haiko hoe misy ovin'ny pétrolier tany ambadika tany zava-dehibe kokoa ny pétrolier amin'izao maro zany fa tsy haiko mety zava-dehibe ihany kotsika izy mavamboaka solo tena ny vahoaka tonga le tatitra onaina tamin'ny fotsiny dia ilainy io prime io. Nanamafy ny tsy fahafahana mirosa amin'ny fandiniana ny volavolan-dalana ihany koa ny voalaza ny andininy fa 570 amin'ny fitsipika anaty mifehy ny anteny mera-pirenena. Antony tsy maintsy anemorana ny fandindiana azy ny fananjavana. Ny tetikasa izay mikendry ny ananganana tambazotra herinaratra miainga eto Antananarivo hatrany Toamasina ary tombanana hatrany amin'ny 300 tapitrisa euro. Tetikasa izay iarahana amin'ny Banque Européenne d'Investissement. Fanandritra ny fivoriana azon'be sy ny marinatrehina natokana andinihana ny volavolan-dalàna ho fankatoavana ny tetikasa Prertem 1 no nanararaotan'ireo solombavam-bahoaka ny fangatahan'izy ireo ny fivoriana mikatotrano. Ankoatra ny feo mandeha mahakasika ny fitsipaham-pitokisana ny mboromahitry ny anteny mera-pirenena. Maro ny teboka ilaina ny fifampiresahana mazava eo amin'ny samy solombavam-bahoaka hoy ny fanazavana. Vaonivalina mahakasika ny fandiniana ny volavolan-dalàna ho fankatoavana ny tetikasa Prertem 1 teny anivo ny anteny mera-pirenena. Ny faharombaka nangataka fivoriana mikatotrano iarahana amin'ny boromaitry ny anteny mera-pirenena ny solombavam-bahoaka tena Tsimbazaza androany. Fa zavatra takiana hoe mba misy kilo fanotanianantsika na miresaka tolotroantsika manokana zany ka miangaro président raha atao mba ho mihina zay koa amin'ny hoe ny kilo ataontsika zay. Nangataka satroka na fahazahoan-dalana iteny ho famaliana izay avy hatrany ny filohan'ny vondrona parlementaire IRD ary nanamafy ny tokony halan'ny mpanao gazety anatin'ny efitra mialohan'ny hidinika ao amin'ny samy solombavam-bahoaka. Resadresaka eto mahakasiky ny fiampianan'ny député tokony tsisy mpanao gazety eny raikitra ny sagatahana ka tsy ampy ny fehitrisana ahafahana ny roso tamin'izany. Mafy ihany koa ny fifandresen-dahatra teo amin'ny samy solombavam-bahoaka mahakasika ny tokony anemorana izany. Na izany aty izany, nanamafy ny antony tokony irosona amin'ny fivoriana mikatotrano ny solombavam-bahoaka. Tsy voatery eo fanonganana ny boromaharitra na fanaovana fitsipaham-pitokisana ny gouvernemanta no anaovana huis clos fa kosa be dehibe zavatra tokony fampiresahana. Ohatra fotsiny fiaraha-miasa ny solombavam-bahoaka amin'ny mpanatanteraka dia mety anisan'ny fosafosa resadresaka tokony ataon'ny député mihiditrano ato izany zavatra izany. Eo ihany koa moa izany ny zavatra misy iainan'ny solombavam-bahoaka, iainan'ny vahoaka amin'ny ankapobeny any amin'ny circonscription na voafidy anay tsirairay avy any. Io dia misy mety sy resahana amin'ny mpanao gazety fa resahana amin'ny samy député
indrindra fa ny biro maharitra izay misolo tena ny ty androm-panjakana misy ny solombavam-bahoaka ity. Andrasana amin'ity herinandro ity indrindra mandritra ny fivorian'ny biro maharitra ny alakamisy ho avy izao araka izany ny mety ho fivoarana izay ako ny fangatahana fivoriana mikatotrano ataon'ny solombavam-bahoaka izay. Izay zany no isan'ny fitakiana mafampana ny solombavam-bahoaka mandritra izao ataontsika hoe fotoam-pivoriana ara-potoana voalohany anteny mera-pirenena izay ho an'ity taona 2024 ity fa mitaka ny famoahana ny vola izay mbola tsy voalohatra amin'izao ihany koa ireo orinasa mpikojakoja lalana eto Madagasikara efa vita ny taona 2024 ny asa saingy tsy mbola voaray ny vola hatreto raha ny fitarainana hatrany androany nanao hoe tsika fanairana teo anolohan'ny ministerany asa vaventy ireo tompon'andraikitra avy amin'ny orinasa samihafa ity nokolona. Efa vita amin'ny ara-dalàna avokoa ireo asa ny fanarana tamin'ny taona 2024 izay nifanaova amin'ny fanjakana sy ireo orinasa mikojakoja lalana eto an-toerana. Mbola tsy voaloatra amin'izao ny vola tokony ho azo raha mifanazavana tompony orinasa ireto hatrany. Nambaran'izy ireo efa nifanaraka tamin'ny lafiny rehetra tamin'ny fanjakana ireo tompona orinasa ireto saingy mbola tsy misy toy ny resaka famoahana ny vola roa taona aty aoriana. Malahelo zay satria ohatra ny teny nataon'ny namanay tao hoe avezivezy ohatra ny firakatakalo tena ahoana marina izy ty soro aminay ny marina hoe zao le vola na zao le vola. Ngamba raha ny tena tokony izy zany marché nataony izany dia marché mbola verina ko dia mandeha ara-dalàna mandeha perdofra ara-dalàna. Efa impiry firy réception impiry angamba zay ny nandeha. Efa impiry zay ny nandeha. Nefa raha amin'ny contrat-nay ny vita réception provisoire sy définitif ihany dia efa vita. Nefa ty marché nataony resaka momba ny fera ty soloko aminareo mpanao gazety fa dia efa ngamba efa indimy sa inenina zay nanaovana réception ary ny ekenay. Manahy ireto tompony orinasa fa mety ho efa lany ao amin'ny kontom-bola ireo izay tokony ho sitrahany ireto farany ka antony tsy mampivoaka ny vola hatramin'izao. Manana doto zay tompo satria zao ahoana moa zany volan'ny fera zany anie tsy tokony ho tapako amin'ny kesiny fera satria inona ny antony. Mbola misy tomobile mandeha io vao vidy essence gasoil ray litre anao dia misy apahany amin'iny mandeha any amin'ny compte fera. Ao ny droit d'estationnement, ao ny patente alohan'ireo tomobile reo rehetrarehetra reo. Tena tsy possible zany hoe tsisy vola zany ao fera. Fa ny mahagaga anay hoe nakaiza izy. Nakaiza isan'ny vola fera. Dia matahotra zay le situation misy hoe sao dia vola kinaposako ary ty volan'ny fera ty. Azo mena tsy zay, nyayary tsy havanana. Nyayary tsy havanana. Etsekilan'izay ihany koa mangataka ny famoahana amin'ny mangarahara ny lisitra ireo orinasa navita ny asany amin'ny atsakany sy andavany ihany koa ireto orinasa ireto. Misy amin'ireo orinasa navita ny asa mantsy no efa nisitraka ny vola. Le problème ny mangataka zay hoe mba voaly valy ny audite hoe zao ny valy ny audite aty olo ty dia tsy nanao ny asany marina fity fa sazio izy lasa mamerim-bola izy. Fa zay no tokony hoe tonga dia arefitra miaraka amin'izany raha nisy zany. Dia mba nangataka zay entreprise hoe avoaho ary le valy ny audite ho hitanay. Dia mba atao fianfisaritra hoe reto ny entreprise paye le 74 zany teneny fa tsy hainena marina na tsy marina. Dia inona ny condition ny payenandreo satria asa mitovy eneny nataonay za zao nisy ray no boeny nahazo izy hoe fahoana na za dia payeny fotsiny izy dia hita dia efa faly azy any misaotra an'Andriamanitra izy mba fidiny aminay amin'izao. Tena loza dia ity. Tena loza dia ity. Azavaiko tsara misy 2019, 2020, 2020, 2021. Tonga le fitakina le redressement fiscal mahazo aby reny akamaroana ireo amin'ny centaine ane misy 100 millions, misy 50 millions, misy afa amina milliard lay. Satria le marché-nay reny ane ka enregistre eo amin'ny centre fiscal misy anay aby. Dia taitra ny ana hoe hoana nareo tsy mandoa patente, hoana nareo tsy mandoa ny TVA. Inona zany ny andaovanay an'ireo? Volanay aza paye. Dia manahy zay amin'izao satria namanay manany amin'ny présidence miodiodina hoe anareo ndray raha tsy mamay pourcentage au présidence io tsy azo zany tsaho mandeha. Azo mena si zay tompoko nyay zay. Ohatra tado marina zany. Zany ny mandeha amin'izao. Mitodika manokana amin'ny filohan'ny Repoblika ireto orinasa mikojakoja lalana ireto mba hitadiavana vahaolana aingana amin'ny famoahana ny anjara volan'izy ireo.
dia mbola fitakiana ihany, fitakiana trany ary fitakiana foana no entina aminao anatin'ity fanadiadiana manaraka ity. Tsy mbola mivarotra eto ny olana eo amin'ireo PAT sy ny Ministeran'ny Fampianarana ambony mahakasika ny karaha-mampiasa ny Oniversitena Antananarivo. Nitoetrainy araka izany ny hetsika ary ny hamafy izany tamin'ity androany ity fity nokolona. Mbola nitoy ny mafy ny hetsika fitokonana fitakiana ny karaha-PAT tetsy Ankatso. Nisy fanapa-kevitra noraisin'izy ireo ny anajanona tanteraka ny asa aman-draharaha eny amin'ny fampianarana ambony. Fanidina ireo vavahady rehetra mba tsy hisy nivezivezena eny an-toerana. Amafisina mafimafy kokoa ny hetsika noho ny anton'izay mbola tsy nahazahoana ny valitena afa-po hatramin'izao. Nolavin'ny trésor indray ny karaman'izy ireo androany noho ny anton'izay mbola tsy fantatra hatreto hoy ny fanazavana teo anivon'ny PAT. Efa misy ny tompona andraikitra eo anivon'ny Université misahana mahakasika ny fandoavana karama. Idina eny ampotony izy ireo hijery sy anadiady mahakasika ilay raharaha nolavin'ny trésor. Le poste zany eto karazana prestataire privé ihany. Raha zay azy vilazana azy fa ho anay PAT amin'ny université zany mahatoky ny trésor public zay. Volam-panjakana io aleo fanjakana ihany no tatana volam-panjakana. Dio zahay hoe mahatoky ny prestataire mahatoky ny trésor public izahay avelohan'ny trésor public ihany ny tatana ny volam-panjakana. Zay zany no fahitana ihany satria miatra aty aminay sahala amin'izao le toe-javatra. Dia ankoatran'izay koa entanina zany ireo namana. Zay hoe mampiasa fetsifetsehana aloha tonga dia tsorina mijanona fotsiny eny an-trano any kanefa raha tena mivoaka ny vola dia zareo ny voalohany milahatra. Mampalahelo dia zavatra ohatran'izany sady tsy tokony hoe hoaseho eto zany kanefa aloha dradradradrainy satria zareo mahita amin'ny télé zareo. Nareo mbola mijanona any an-trano any tonga avy nareo mitolona. Ny mahabetsaka antsika no ahafahantsika mahazo fandresena. Ka zao eto zany aloha ninninona zany zavatra mitranga tsisy tsony activité, tsisy ny événement satria migrève ny PAT amin'ny université. Itsikilany, nisy ny fifandonana teo amin'ny mpitandron'ny filaminana sy ireo PAT ary olona iray ny naratra. Tena naraka mahery be izy. Ary mitaky zahay andraisana fepetra amin'izay manam-pahefana sy mpitandron'ny filaminana mitsiasika tanana olo marina. Tsy manaiky zahay. Nitaky ny karamanay am-pilaminana zahay no nikorontaniny zareo teto. Ary zay marianay tsara fa tsy zahay ny nanakorotana. Fa zareo no nanakorotana anay, afo mbola tsy mirehitra, grève mbola vao manomboka, efa komondro no meny anay ka Anosy mafy kokoa ny tolona ireto mpiasan'ny université ireto, eo ampiandrasana vahaolona mahafa-po momba ny fandoavana ny karaman'izy ireo. Nandritra izay fotoana nampitokona ireo mpiasan'ny université izay, maro ny tanàna voaray raha tsy ilaza afa-tsy ireo aka-diplôma izay ilaina amin'ny fikarakarana atotan-taratasy. Ny amboara Rakotomalala moa ny teny Ankatso teny tamin'ity androany ity nitatry ny fanadiadiana iny fa hisento kely anaty doka sika zao fa mitandremana nataon'ny Fédération des syndicats des grands corps de l'État ny fanjakana araka ny fanambarana izy ireo androany ny fiakarany vidim-bary any Betroka santionany am-baovao entina aminao arian'izao mandrapitafa vetivety ary.
niaraka taminareo no nanarahako tantara-pitiavana mamy. Nahitako karazan-tany maro samihafa. Nienako ireo lalao baolina kitra malaza eran-tany. Teo anilanareo dia tena torane. Raha tsy anareo tsy niena fihetsy amin'ny isan-karazany aho. Nahita tantara nampangitakitaka. Tantara maro sady tsara niarahako taminareo. Koa izay no mahatonga ahy hanolotra ny tsara indrindra hatrany. Eo anilanao foana. C'est un travail très difficile d'attraper les bébés qui bougent et de changer leurs couches en même temps. Avec la couche culotte Molfix, changer les couches est maintenant très facile. Je la déchire et l'enlève là où je l'attrape. Je remonte la nouvelle en un instant. J'emballe la couche et la jette. Moi et mes bébés sommes heureuses. C'est ainsi que se propage le mouvement de bonheur Molfix. Allez les bons mamans, essayez la couche culotte pour bébé Molfix. Rejoignez notre mouvement de bonheur. Molfix, grandir heureux. Des peintures abordables et de qualité. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Oula, c'est bientôt l'heure de ma série sur Novelas. Ah, mon film aussi passe sur Nollywood, hein. Avec la nouvelle application Canal+, retrouvez plus de 25 000 programmes en replay. Profitez des meilleures chaînes en direct et contrôlez votre consommation de data. Téléchargez-la dès maintenant, c'est inclus dans votre abonnement. Mamerina ny arabatra ny tomboky lahy sy tomboky vavy tonga soa atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity. Anokafantsika izany mampitandrina ny mpitondra fanjakana sy ny mpanao politika ny Fédération des syndicats des grands corps de l'État. Araka ny fanambarana nataon'izy ireo androany, tsy ekena intsony ny fitsabahan'ny mpanao politika amin'ny asan'ny teknisianina. Nianatra manokana hoy izy ireo, eo ihany koa ny fandokona amin'ny loko politika ny mpiasa-panjakana olona saina. Latsaka ankaterena ny firenena ankehitriny, indrindra ny fitantanan-dara-panjakana ho ny Fédération des syndicats des grands corps de l'État, izay vondrona ireo mpiasa-panjakana ambony nivoaka tamin'ny sekoly ambony fanofanana ho mpiasa-panjakana. Isan'ny antony mahatonga izany ny fitsabahan'ireo mpanao politika amin'ny asan'ireo teknisianina, ny fametrahana olona tsy mahafeny asa amina toerana iray sy ny maro hafa. Ny régime politika no miova sy mifandimby. Fa izay mpiasa-panjakana ny tompon'ny administration publique, tompon'ity fanjakana ty. De nareo mifandokoa fa izahay aza loko anareo. Satria mety misy namanay DG tany amin'ny régime tany aloha, de misy milaza fa tsy azo atao DG am'izao fotoana zao. Nampianarina haninina, nomena diplôma haninina tany amin'ny grandes écoles le olona. Ianareo no misy loko fa tsy izahay. Izahay reto no tokony ho SG, DG, directeur, PRMP, DAF, chef de service any amin'ny ministère rehetra agny.
satria zahay mianatra an'izany staff teknika zay zahay ny tsy maintsy manao azy tsy maintsy ho iaho de misy ny staff politika na nareo mianakavy atao hoagny nareo mpanao politika atao amin'ny staff amin'ny cabinet fa azy diranareo tsony ny asa tokony ho sahanin'ny teknisianina ataovy piloty ny namanareo mpanao politika de nareo ihany miaraka aminy mitaingina ambony avion agny nareo namany de rehefa midoboka nareo de midoboka agny satria sitraponareo ny manendry azy ho piloty fa aza tendrena hanao ny asan'irety teknisianina mahay nivoaka amin'ny sekoly ambony reto ijoro ireto mpiasa-panjakana ambony ireto manomboka izao ary tsy anaiky ny tsiny sy ny fitsabahana izay hita fa amodika ny fitantanandraram-panjakana raha ny fanazavana hatrany tsy anaiky intsony ny famoronana dossier mba handetehana olona iray noho ny tsy fitofikevitra amondrana ery izy ireo manoloana ny tsy fihetezana maro samihafa miseho eto amintsika elany tsy nahino anareo mpanao politika an'izay teny zay mahay zahay reto afaka andramana testeo raha fa tsy ekenareo zay de haidio ny sekoly ambony fampianarana mpiasa-panjakana de ndosa manao politika de zay mahay politika sy mahay vava no hitondra ny firenena sy mitondra ny administration akatony fa raha fa tsy akatona le izy de hajao reto olona mivoaka amin'ny sekoly reto fa manana hery hafa akoatran'izao déclaration zao ny syndicat rehetra ary hery mipoaka be noho ny bombe atomika raha ny mpiasa-panjakana ambony no tsy hajaina tsinotsiniavana tsy hanongan'olona ny nanaovanay fédération ny syndicat fa hanampy zay mety ho an'ny taranaka seho ny tanindrazana fa manitsy kosa ny diso zay nampikorosofanana ny firenena na io resaka fisondrotany vidim-piany an'io tsy ny commissaire de commerce rery ny responsable amin'io fa ny grand corps rehetra fa ny olana de zao tsy navelanareo hanao ny asanay zahay fa menareo mpanao politika tsy mahay ny asa ny toerana misy 370 ireo syndicat mivondrona amin'ity fédération des syndicats des grands corps de l'état ity atreto ary misy ny fifampiresana amin'izao fotoana izao amin'ireo mpiasa-panjakana ambony hafa isan'ny efa ao anatin'ity fédération ity ny syndicat des administrateurs civils, inspecteurs des impôts, commissaires de commerce, inspecteurs des domaines, ingénieurs des services topographiques, inspecteurs de travail, agents diplomatiques et consulaires, administrateurs des services financiers, inspecteurs de trésor, magistrats, inspecteurs d'État ary inspecteurs d'administration pénitentiaire. Araka ny oam-pitenenina malagasy zay atsipy ny tady eny atandroko ny omby fa atsipy kosa ny teny eny am-pony mahalala fa maro ny olana sy fahasarotana iainan'ireo teratany frantsay monina amin'ny firenena hafa tahaka ny eto Madagasikara isan'izany ny lafiny sosialy isan'ny atao laharam-pamena ho an'ny Aurélie Pikilo kandida amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka anatin'ny farim-piadidina fa folon'ireo teratany frantsay monina amin'ny firenena hafa aty Afrika sy Moyen-Orient ny fijerena ny lalàny sy ny fanovana maro amin'izay lafin'izay raha ny fanazavana mianta randrianay fo. Fanovana ny lalàna no mevana kokoa ny sehatry ny fahasalamana sosialy ny fandoavan-ketra sy ny maro hafa indrindra ho an'ny teratany frantsay monina ny amin'ny firenena hafa tahaka ny eto Madagasikara no milaram-pamena ho an'ny Aurélie Pikilo kandida amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka anatin'ny farim-piadidina fahafolon'ireo teratany frantsay monina amin'ny firenena hafa aty Afrika sy Moyen-Orient. Mes priorités seront l'éducation, la santé, le social et les retraites. Laharam-pameana amiko dia ny lafiny fampianarana, ny fahasalamana, sosialy ary ny fisotronono. Izany hoe tena zava-dehibe indrindra ho an'ireo monina amin'ny firenena hafa ny misitraka fampianarana manara-penitra sy tsara. Zava-dehibe araka izany tokony hampitomboana ny ara-bola sy ara-pitaovana ary ny arak'olona an'izay sehatra izay ho an'ny teratany frantsay monina any ivelany. Raha ny vinavinako dia ny ampitombo ny lafiny ara-bola, ny isan'ny toerana iasana, ny hanatsarana ny toeran'ny mpampianatra, mikasika ny fiahiana ara-tsosialy, laharam-pameana ny fampitomboana ny vola natokana ho an'ireo teratany frantsay monina ivelan'ny Frantsa mba tena hisitraka ny zony izy ireo. Tena ilaina ihany koa ny fanatsarana ny sehatry ny fahasalamana ho azy ireo, ataka ny fametrahana araka ny tokony ho izy ho azy ireo ny tiers payant mba hisitrahan'izy ireo ny fitsaboana araka ny tokony ho izy izay ary mba tsy hoe afaka fotoana elabe vao misitraka ny fanonerana izany izy ireo.
des prestations de soins et surtout pour plus qu'ils aient à attendre parfois des mois les remboursements de ces prestations. Isan'olana ihany any frantsay monina amin'ny firenena hafa ivelan'ny Frantsa ny lafiny hetra, ny vadzim-pianarana sy ny maro hafa. Mbola ahitana lesoka ny mikasika izany eo amin'ny lafiny fitantanana. Nambarin'ity kandida ity fa tsy maintsy hojerena ny fanatsaran'izany raha toa ka lany amin'ny fifidianana solombavambahoaka ny tenany. Et puis il y a tous les problèmes aussi liés à la fiscalité, il faut supprimer la CSG CRDS. Tena betsaka ny olana amin'ny lafiny fandoavan-ketra. Misy ireo hetra tokony hofoanana. Ankoatra izay, tokony asiana toerana manokana ho an'ny frantsay monina ivelan'ny Frantsa ihany koa raha toa ka maniry hitahirirena amin'ny alalan'izany ohatra izy ireo. Tokony hojerena ankoatra izay ny vatsim-pianarana ho an'ny mpianatra fa ihany koa ny sivana sy fomba fisitrahana azy io. Tsy izay ihany anefa, ilaina ny ampitomboana ny fanampiana ho an'ireo fianakaviana sahirana amin'ny fampianarana. Aux associations de solidarité apportées à la communauté française de l'étranger. Folo taona teo eo izay Aurélie Périllone ny antsetra teo amin'ny raharaha politika. Efa niasa niaraka tamina ministra frantsay teo aloha ny tenany. Niara-niasa tamin'ny solombavambahoaka ihany koa. Tanjona amin'ny fanatsarana ny firenena frantsay no naharesy lahatra ny tenany hirotsaka ho fidiana solombavambahoaka indrindra ny fiadinan'ny zon'ireo teratany frantsay monina amin'ny firenena hafa. Raha tsy haivina, ny 5 sy ny 7 ny volana jona izao no tanterahina ity fifidianana ity. Fa tafiakatra Voroeny rampitaina ny teo aloha ny kapoaka ny vary any amin'ny distrikany Betroka amin'izao fotoana ory amponina avy any an-toerana. Ny fihinanan'ny famokarana nateraky ny fiovaovan'ny toetrandro izay nitarika haitany tao anatin'ny 3 taona no antony iray lehibe. Antsoavo araka izany no ataon'ireo mponina amin'ny fitondram-panjakana anampy azy ireo. Abraham Randriamanana. Mitaraina manoloana ny fahasahiranana mianjady amin'izy ireo ankehitriny ny mponina ao amin'ny distrikany Betroka. Isan'izany ny olana eo amin'ny fiakaran'ny vidin'entana ilain'ny mponina amin'ny andavanandro toy ny vary. Raha toa ka manodidina ny 200 ariary hatramin'ny 700 ariary ny kapoaka teo aloha. Ny tombo 400 ariary izany ankehitriny raha ny nambaran'ny mpivarotra. Ny tsy fampiny famokarana teraky ny fiantraikan'ny ahitany any an-toerana nanomboka ny taona 2014 ny anton'izany raha ny fanazavana. Tena problème sakafo izy satria zao ve ny vary efa miakatra zao 4000 zao 800 zao de sy zakanay intsony zany le crise mahatonga an'le fiakarana zany ty haitany be ty sy tafavoaky le vokatra raha norana siapy de siapy raha namboly teo zany zahay de mba nahatafakatra hoe atao hoe agny amin'ny 4 tonnes na olo ray de amizao izy zara raha mba hitry hoe 3 ravinala na 2 ravinala eo miakatra amizao nany barazinay raha zao maty sy tafavoaky tsony tokony lafa tsisy fisakafanako an'izao de fa raha ny hangalatry de matimaty fahatany satria vokatry ny ora tsy misy hany tsy misy. Ankoatra izay nanisa zany fanampiana avy amin'ny tompona andraikitra teo aloha tsy nisy intsony izany ankehitriny raha nambaran'ireo mponina miamahazo vahana ankilany ny tsy fanjarian-tsakafo mahazo ireo ankizy. Tsy misy fanampiana aminay eto dray raiky misaregny olo aminay etiky de ny zaza amizay maiky gn'andro amizay de marary aby ny zaza. Ny fitondram-panjakana de nanao ezaka de nanao izy tompoko de nanao regny na fanampianan'ire PAM regny programmation regny de nahazo zahay de hatramizao zahay zany de kale satria sisy tsony le PAM de zao ny mpangalatra balahazo de manjeky amizao fotoana zao izy mangalatra zay fa zava-maniry amignagny natraka de angalarina aby amizao noho sy fahampian'ny sakafo tompoko mahatonga an'izay. Amanalina ankehitriny ireo mponina ianjadin'ny tsy fanjarian-tsakafo any amin'ny distrikany Betroka raha nambaran'ny solombavambahoaka any an-toerana. Manao ny ezaka amin'ny fanohanana ara-tsakafo azy ireo ny tompona andraikitra amin'ny alalan'ny famiatrahana ny fiaraha-miasa amin'ireo mpisehatra samihafa. Vokatra izany, misa 100 isan'andro ireo mponina mahazo ny fanampiana ara-tsakafo ao an-tampon-tanànan'ny Betroka. Anao mas afaka eritreritra zavatra be dia be satria dia zao ny ranorana zao sisy tateny ranorana mintsy ny 3 taona. Ka izay mahatonga anay zany hoe mba nakataoko fanjakana hoe mba misakafo le olo am'izao maitso ahatra zao dia mba satria ny vahoana mahatra zany izy dia ampambolena le olo kanefa le volo sy tanteraka masom-bolon'olo tsy misy ny rano tsy misy ka ataonao zany le olonao zany dia apetrakinao fotsiny le olonao tsy misy anao zany tadia hoe ahoana mba ampisakafo le olo zany hoe anao sy havitany ianao hoe sy havita loatra ny fanjakana ange ianao hoe azonao fa mba manao geste koa mba hita ny fanjakana hoe mba manao ny député na dia sasany député ty ty nasany exécutif reto hoe sy dia oloko loatra fa olon'olony fanjakana e rariny aho zany raha ohatra ka hoe mitarika fanjakana foana hoe mba jerevy rehefa vahoaka malagasy malaky amin'ny ambadika ihany koa ny vahoaka malagasy eto Betroka zany ny PAM manao ihany fa commune 4 ihany zany izy io 10 izy am'izao fa 10 mbola misy posiposy
fampire problème eto ane zany reo mpammareo koa mampiasan'ny mpama koa mangotokotoky ny raha tokony ao sahirana zany aty amin'ny district betroka zany fa efa nanao taratasy mikasika ny zavatra zay. Ny antsony tompona andraikitra avy amin'ny fitondram-panjakana nampiazy ireo araka izany ireo mponina ao amin'ny distrikany Betroka. Avy tany amin'ny tapany atsimo sika dia itodo avy hatrany any amin'ny tapany avaratra kosa indray ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Tanterahana ao Antsiranana ny 9 hatramin'ny faha 1 Mey 2024 zao ny atrikasa fanombohana amin'ny fomba ofisialy ireo tetikasa fampandrosoana sy fanamafisana ny fahaiza-manao ireo mpisitraka ny tetikasa Kobaby. Tetikasa Kobaby izay vatsian'ny AFD vola hatramin'ny 7 tapitrisa euro Gaeton Andriatsilavo. Mendraikitra manokana ny fandrindrana sy ny fanamafisana ny fitantanana ireo faritra arovana misy sasivy ao amin'ny faritra Diana ny tetikasa Kobaby ary commune misy 120 amin'ny faritra Diana no voakasiky ny tetikasa. Vola mitetina 7 tapitrisa euro ny famatsim-bola avy amin'ny AFD na ny Agence Française de Développement anatanterahana ny tetikasa. Sehatrasa fampandrosoana sy fanatsarana ny farim-piainan'ny mponina eny fotony maro no ho tanterahana. Iova tanteraka ny mponina mitsikidika io alafady io dia ampiroborobo ny sehatra fambolena koa ary tegna ho isy fivoarana tsiraikaraiky satria manahirana zay ambanivolo manko ny hoe fitadiavana ny lalam-barotra ka eto ny sehatra zay niasan'ny Kobaby ny resaka fambolena varomangitra ka hita fa tegna tsy sahirana eky ny vahoaka amarotra ny vokatra zay azo satria matetiky ny manahirana indrindra amin'ny commune aketraka be zao mamokatra amin'ny vokatra maromaro ohatra ny tsakotsako ny vary fa ny toerana marotana azy no manahirana ka eto ny projet Kobaby agnampy zay tegna hita fa misy fivoarana be zegny amin'ny vahoaka tsiraikaraiky. Tanterahana Antsiranana ny 9 hatramin'ny faha 1 ny volana Mey 2024 ny atrikasa fanombohana amin'ny fomba ofisialy ireo tetikasa fampandrosoana sy fanamafisana ny fahaiza-manaon'ireo mpisitraka ny tetikasa Kobaby mamokatra asa, jony maharitra, famokarana vary manitra, tantely avy amin'ny mangrove sy ny maro hafa. Isy ny création d'emploi ary karaha nefa nikoragniny to. Isy ny écotourisme, isy ny pêche durable ary 1000 pêcheurs no concernés amin'izy io. Ao koa ny famokarana riz parfumé. Maromaro kokoa 470 producteurs. Ao ny famokarana miel de mangrove et terrestre. Ametraka atsika appellation amin'ny terroir, ampiavaka faritrantsika Diana aty hampandroso atsika zao io mikoragna développement économique ndraiky protection de l'environnement. Tsy afa-misaraka ireo roe io. Ary tokony zegny raha ataontsika manomboka izy io. Kofa magnajara ny tontolo iainana, misy koa ny développement économique miaraka aminazy. Ho an'ny miel de mangrove manokana manodidina ny 3 tonnes isa-taona ny vokatra azo amin'ireo mpitantely, manodidina ny 200. Ho an'ny vary manitra manodidina ny 500 tonnes isa-taona ny vokatra avy amin'ireo tantsaha misitraka ny tetikasa ary mahatratra hatrany amin'ny 500 tonnes ny trondro izay mampiditra hatrany amin'ny 20 tapitrisa ariary. Ankilan'ireo nisy ny fitsidihana ny valan-javaboary Montagne d'Ombre izay isan'ireo valan-javaboary 7 misitraka ny tetikasa Kobaby sy ny fanaraha-maso ny fambolekazo natao tao sakaramy ny taona 2024. Tapitra ny 1 Mey ny tetikasa iny dia matory indray pahozy izy ny ankizy izay dia tonga amin'ny 17 ny volana Mey izay hitondrako anao amin'ity fanadihadiana manaraka ity. Feno 50 taona katroka amin'ity taona ity ny tolona nataon'ireo mpianatra ho mpitsabo Tebe Felatanana. Ny taona 2,700 ho fahatsiarovana ny tantara misy ny hetsika fampiratiana izay atao eny amin'ny zaridaina Antaninarenina nanomboka androan'ny Larana Evison. 13 Mey 2027, 13 Mey 2022, feno 50 taona katroka amin'ity taona ity ny tolona nataon'ireo mpianatra ho mpitsabo nitaky ny afanafonana ny fanjanahantany tamin'ny endriny vaovao. Tolona izay nanomboka tamin'ireo mpianatra ho mpitsabo teo Befelatanana ka nihitatra tamin'ireo mpianatra teny amin'ny université sy ny mpianatra teny amin'ny lycée. Nanampy azy ireo aveo ireo vahoaka. Ny sekoly miangatra ny dikan'izay ny sekoly nisy tamin'izany fotoana zany dia tsy nanao afa-tsy ny tsinaka afa-tsy ny zanaka malagasy mahay miteny frantsay. Raha vao tsy mahay miteny frantsay ianao dia tsy tafita. Ka ilainy zany dia hoe le fampianarana dia tadiavin'ny mpianatra tamin'ny 2017
ho an'ny vahoaka ho an'ny zana-bahoaka malagasy rehetra ho an'ny tanora malagasy rehetra fa tamin'ny repoblika voalohany dia niangatra satria ny tanora malagasy amin'ny ankapobeny dia tsy afaka niditra tany amin'ny université ohatra. Ho fahatsiarovana ny tantara, misy ny esika fampirantiana ny zavatra nitranga tamin'izany, ny fampirantiana ny tolokalo tamin'izany, ny gazety an-tsoratra sy ny fijoroana vaovao-olombelona nataon'ireo ampitolona tamin'izany. Vaovao ny fanatanjahantena kosa indray, isan'ireo firenena andray anjara amin'ny fiadiana ny amboarany UEFA Cup 2024 eo amin'ny taranja baolina kitra ho an'ny Kolonga latsaky ny 17 taona ny Malagasy. Fifanitsanana izay tanterahana ny Cap Vert ny ekipa izay voalohany amin'ny fifanitsanana eto amintsika no isolitena ny Madagasikara mandritra izay. Henri Florian. Ho tanterahana any Cap Vert ny 3 ka hatramin'ny 7 volana aogositra ho avy izao ny fifaninanana baolina kitra ho an'ny sokajy latsaky ny 17 taona hiadiana ny amboarany UEFA Cup 2024. Isan'ireo voahasa andray anjara amin'izany ny Malagasy, hetsika izay mahaleo tena manokana ary tsy misy fandraisana amin'ny fédération na Malagasy ny baolina kitra fa tetikasa karakarain'ny Foot Solidarité Madagascar izay eo ambany fifehezan'ny Fédération Internationale pour la protection des jeunes footballeurs. Hisy ny fifanitsanana tanterahana ny sabotsy 17 sy ny alahady 12 Mey ho avy izao etsy Andohalo ka izay ekipa voalohany amin'izany no isolitena ny Madagascar amin'ity fifanitsanana ity. Ny Foot Solidaire no mikarakara tanteraka izany esika izany. Ny Foot Solidaire araka ny lazaina teo dia misy ny atao hoe UEFA Cup. Ao zany ny ankizy no mandray anjara amin'le tournoi UEFA Cup izay organizena, izay tsy championnat ny organizena tsara vahana tsara fa tournoi izay ijerena ny ankizy atao anatin'ny statut io zany hoe non licencié et éventuellement licencié. Zany hoe non licencié zany mahazo tombo mibetsabetsaka kokoa amin'ity programma UEFA izay hoentin'ny Foot Solidaire eto Madagasikara aty. Ny fahazahoanan'le tombontsoa hoentin'ny Foot Solidaire dia misy ny atao hoe adhésion atao anatin'ny Foot Solidaire Madagasikara dia ireo club, ireo akademia na ireo vondrona ara-panatanjahantena mikasika ny football des jeunes zany no afaka miditra atao anatin'ny Foot Solidaire. Natsona ho Olympia izany fifanitsanana izany ny mpanazatra ny Bariny Madagasikara teo aloha Eric Rabesandratana nambarany fa fotoana tokony hitodiana bebe kokoa amin'ny tanora mpankafy taranjabaolina kitra zao fotoana izao. Ny tanora izay hafaka andimby ireo zoky na mafisiny fa tsy hijabaka amin'ny fanomanantena ny Baria ny tenany ary ny vinavinany dia ny baolina kitra malagasy amin'ny ankapobeny fa tsy ny Baria. Ankoatra ity tetikasa ity mikasa ny hanangana ny akademia ny baolina kitra eto Madagasikara miaraka amin'ny PSG ihany koa Eric Rabesandratana. Dia izay ihany koa no entina miampita amin'ny maresaka iraisany pirenena tanterahana any Abidjan Côte d'Ivoire ny COP 15 fionan'izay ahitana ny fandraisana anjaran'ireo firenena aty Afrika. Ireo solitenany firaisamon'ny pirenena sy ny tsy miankina amin'ny sehatra anatin'ny fiovany ny toetry ny andro sy ny haitany irak'izao tontolo izao. Ireto farany izay mampitondra faisana ny Irak amin'izao fotoana ka maro ny olona voatery nahiditra hopitaly. Fanadihadiana eo amin'ny sariny France 24. Firenena maro no miaina ao anatin'ny voka-dratsy ny fivavahan'ny toetrandro amin'izao fotoana izao. Raha ny hita androany, ny trangana tafio-drivotra hafakely indray ny tao Irak, vokany olona ampolony maro no tsy maintsy nahiditra hopitaly. Ny fisian'ny tafio-drivotra ity, izy azo ambara fa tsy zava-baovao ao an-toerana, fa ny avaka izany ho any androny androany noho ny fisian'ny fasika madinika sy ny vovoka manempotra niaraka tamin'izany tafio-drivotra izany. Raha ny fantatra, mihamafy hatrany tafio-drivotra any an-toerana mikehitriny tao anatin'ny taona maro ny fandimby izay ary miaina ao anatin'ny tebotebo tanteraka ireo vahoaka irakianina mahery ny 700 tapitrisa. Nanomboka ny volana aprily lasa teo miaina tanteraka tao anatin'ny tafio-drivotra mahery vaika ny mponina any Irak ary efa namoizana ain'olona izany ary mahery ny 5,000 ireo nahiditra hopitaly noho ny olana eo teo amin'ny fitaovam-pisefona. Ny tombony isan'ny marary raha nambarany mpitsabo ary ahirana tanteraka ny fahasalaman'ny vahoaka irakianina. Ankoatra ny loza ara-pahasalamana, manakorontana ny fiainan'ny mponina andavanandro ihany koa ireto tafio-drivotra ireto. Rehefa mitranga izany amin'izao fotoana izao, isaky ny 3 na 4 andro eo, dia tsy maintsy mikatona ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena ary miteraka loza-pifamoivoizana bebe kokoa ny tsy fahitana lalana
vokatra izay tafiodrivotra izay. Ankoatr'io, tanimboly maro ihany koa no potika sy rava tanteraka. Dia izay ihany koa no manakatona ny fotoana ny fampalalam-baovao tamin'ity alina ity ankasitrahako ianao ny safidy hatrany ny vaovaon'olo anarana ny vaovao misongadina sy ny zava-misy teny anivon'ny fiarahamonina ho an'ny androany isika kosa ifampitoana eto indray raha mipitso amin'ny ora mahazatra veloma tompoko. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.